Tonga soa eto amin'ny afaka miaraka amin'ny Haingo sy Tija. Manahoana Haingo? Manahoana Tija? Mba te anontany Haingo, manitikitika anao hoe inona moa no nahatonga antsika nisafidy an'ilay anarana hoe afaka, mety manitikitika ny mpiainao-tsika koa ngaman'izay dia mba tsara resahantsika kely. Voalohany izany ny afaka libéré amin'ny toerana anankiray na amina situation anankiray dia miaina malalaka ianao fa tsy voateritery satria afaka. Dia afaka koa nefa midika hoe afaka manao zavatra ianao, afaka misy zavatra ataonao betsabetsaka koa satria tsy voateritery ianao manao azy. Ahoana ny eritreritry Tija? Mitovitovy amin'izay ihany hoe tsaroako tsara tamintsika sy Haingo mbola niresaka taminy hoe andao hanao podcast dia ahoana inona ny ataontsika anaran'ilay izy dia tonga dia nahafinaritra be anahy ilay hevitra satria izaho koa efa mitovitovy amin'izay ihany ny fomba fijeriko an'ilay izy hoe mahatsiaro hoe te hilaza zavatra, te haneho ohatrany hoe araka ny traikefan'ny ainako izany dia te hizara karazana zavatra miseho amin'ny fiarahamonina na maha-vehivavy antsika fotsiny dia hoe tsy hampahalalana izany misokatra, malalaka tsara tsika, tsy misy hoe teritery. Tia manko ny podcast antsika dia hoe ny antenaina dia hoe afaka miresaka an'izany hampahalalana mba hitondra ohatrany hoe tsika izany mitondra ny feon'ny hafa izay tsy afaka hitantaran'izany. Dia hoe afaka manao an'izany tsika ho an'ireo olona izay tsy afaka manao an'izany. Tamin'ny tsika sy Haingo niresaka teo izany hoe inona foatra izany resaka hoe nieritreretin'ny Haingo hoe araky ny traikefan'ny Haingo inona ilay zavatra tsy afaka resahana tamin'ny tany an-tanindrazana kanefa azo resahana aty andafindrika ohatra. Inona ny zavatra tonga ao an-tsain'ny memby tonga ao an-tsain'ny Haingo voalohany indrindra na hoe izay zavatra tian'ny Haingo resahana na zaraina mikasika an'izay. Ny zavatra voalohany angamba aloha hoe ho ahy manokana ilay manambady vazaha zao ianao dia hafa mihitsy ny fomba fijerinao any Madagascar, fomba fijerin'ny olona anao any Madagascar. Dia rehefa aty ivelany nefa ianao any Madagascar ianao tsy dia afaka miresaka an'izay loatra fa tonga dia tambesatra aminao daholo ny fomba fijerin'ny fiarahamonina hoe makoreliny azoko izaho fotsiny ny tedaviny iny izao anataka ny vazaha iny fotsiny ny tena antony iarahan'iny amin'iny vazaha iny dia tsy afaka ianao tena hita mihitsy hoe tena tsy afaka misokatra ianao, tsy afaka miteny akory ianao hoe tsy izany ilay izy. Raha miteny ianao dia inona iza koa moa ny henonao eo fa rehefa taty ivelany Madagasikara izany miaraka amina groupina vehivavy manambady tsy malagasy ohatra na vehivavy malagasy ihany koa manambady malagasy dia lasa ohatrany hoe misy firaisan-kina bebe kokoa ahafahana miresaka an'izay hoe ohatr'izao ny zavatra ny ainako dia samy gaga avy eo dry ary toa mitovy dia izay izao santionana izany amin'ilay hoe afaka
afahako miresaka satria le geja rehetrarehetra nitazona tsy afahako miresaka an'izay zavatra izay tany Madagasikara afaka ataoko eto amin'ity sehatra amin'ny podcastantsika ity izao. Asa manahoana ny Tija? Tena azoko mihitsy ilay satria ny iaingo izao nisy an'izay hoe tany Madagasikara dia misy an'izay za zao na zavatra ny ainako dia za rehefa taty tany Madagasikara tsy nisy nanao an'izay fa tonga taty zany dia any amin'ny tambajotra eny zany dia ny hitan'ny olona zao ny sarinao fa miharihary miaraka amin'ny malagasy fa hoe aty andafy ianao dia efa mieritreritra izy hoe vazaha ve no nahatonga vazaha ny vadinao nga vazaha ny vadinao zany hoe mieritreritra zany hoe ianao zany tsy ho tafavoaka mihitsy raha vehivavy tsy tokony ho tafavoaka ny Madagasikara ianao raha tsy manambady vazaha. Dia ohatran'ny somary mahagaga ihany zany hoe ianao zany any an-toerana ianao lazaina fa ohatran'izay hoe tsy hoe mila an'izao tsy any an-toerana ianao lazaina fa hoe ina ianao indray no hoe tafita zany dia ohatran'ny hoe malahelo indray ve sa hoe inona ny filazan'izany tsy fantatro aloha fa somary mahagaga ihany ilay izy hoe ahoana ary izany hoe tsy manana safidy ve zany ianao sa hoe inona no ambadika izay. Misy tranga tiany haingo resahana ve mikasika an'ilay anampiana an'ilay resaka hoe olana eny ohatran'ny hoe geja moa zany ohatran'ny hoe geja ve no lazantsika an'izany mahazo any vehivavy any Madagasikara na hoe inona ny mahasamihafa an'ilay hoe zavatra azo atao aty ivelan'ny Madagasikara nefa tsy azo atao any Madagasikara ho an'ny vehivavy. Misy anankiray ohatra hoe any Madagasikara raha vehivavy ianao mbola tsy manambady dia iny ianao lasa mandeha manofa trano ianao fa tsy mipetraka amin'ny ray aman-dreninao nefa ny ray aman-dreninao samy mipetraka eo amin'ny tanàna anankiray nareo dia tsy mety dia tsy mety mihitsy ny sain'ny malagasy raha ohatra ka hoe mandeha manana an'izay fahaleovantena na fahafahana hipetraka rery izay ilay vehivavy anankiray. Dia ny anankiray koa hitako hoe any Madagasikara ianao raha ohatra ka vehivavy ianao ka ohatra hoe modimody alina izay any amintsika amin'ny 5 arivo izany efa maizina na amin'ny 4 arivo modimody alina ohatr'izay ianao fa tena misy mandray riska be mihitsy ianao zany hoe mety voaendaka mety voaolana. Dia nefany aty ivelan'ny Madagasikara ianao raha ohatra ianao mbola mandeha alina amin'ny 4 amin'ny 5 ohatra mbola tsy maninona ianao tonga tsara ianao tsisy kianina tsisy nanombiana ny vatanao tonga any an-trano. Ohatran'izay le afaka no tiako tenenina. Anisan'ilay tiako tenenina tsy haiko hoe ino ohatran'ny ahoana ny Tija. Azoko tsara mihitsy ilay izy hoe tiako iverenana kely ilay hoe tokantrano ny vehivavy tsy fantatro tsara zany izy ity na hoe ity ny kolontsaintsika na ahoana fa ohatran'ny hoe ny ankabeazan'ny vehivavy any Madagasikara zany tsy mahazo mivoaka ny tokantrano ny ray aman-dreny raha tsy manambady. Dia raha ohatra ka te tokantrano zany iny zazavavy iny ohatra dia te haleo tena dia inona ny fijerin'ny fiarahamonina hoe inona ny hoe tsy mety zany fa mitady haleo tena sa hoe tsy tokony haleo tena ve zany ny vehivavy sa hoe inona ny mety anton'izay araka ny eritreretin'ny
Haingo ohatra. Ohatran'ny ny fomba ahafahan'ny vehivavy anankiray miala ao anatin'ny tokantrano iray aman-dreniny dia ny fanambadiana ihany angambany. Izay ihany. Na Izay firy taona na fahazoako firy azy. taona. Firy taona na firy taona. Dia nefany hita koa izany mitranga eny amin'ny fiarahamonina hoe raha ohatra ka mijanona misy taona koa nefa io dia efa mahazo levolevy sy mahazo ny tondromolotra ilay zazavavy. Mbola tsy manambady ihany. Firy taona ianao mbola tsy manambady ihany? Firy taona ianao mbola tsy manan-janaka ihany? Misy miteny ary moa ianao fa tsara tarehy be ohatran'io dia maninona ianao mbola tsy manambady ihany? Ia. Fa ilay resaka ilay hoe tsy afaka ohatran'ny hoe tena miaina feno izany e, satria na ilay hoe ilay fidiana tsy dia atao hoe alina loatra izany amin'ny dimy izany raha tia andafindrika satria misy ny mianatra alina, miasa alina, ohatran'izany e, dia tsy dia na ny hoe mandeha irery koa ary dia efa atahorana ny vehivavy na tsy dia hoe alina loatra ary dia efa atahorana indraindray ilay mandeha irery. Dia izay izany azoko tsara mihitsy hoe afaka izany tena hoe afaka. Na ohatra ianao mandeha tongotra ianao izao, izay izao ny zavatra hitako, anisan'ny hitako ohatra hoe mandeha tongotra ianao eny an-dalana dia raha misy ohatra hoe lehilahy mijorojoro ery amoron-dalana ery izao, tsisy misisioka anao izany izy aty, tsisy hoe haiko manao remarque ohatran'ny tsy dia mendrika loatra. Dia gaga ianao dia misy zavatra be dia be izany ohatra hoe iainanao any Madagascar maha-vehivavy anao ilay mampatahotra anao nefa tsy miatra aminao ilay izy aty. Ia, azo tsara mihitsy na ilay hoe eritreretina hoe fitaovana ilay eritreretina hoe fitaovana ilay vehivavy na hoe azo hoentina amin'ny tiana hoentina anao satria tsy manana maha izy azy, hoe tsy tokony ho aleo tena na hoe hanana maha izy azy. Izay ny zavatra ohatran'ny hoe amezakao angambany raha ny resahantsika teo. Mankasitraka antsika manaraka ny resadresaka androany. Raha hitanao fa mahasoa ny hafa dia zarazarao ary manome fotoananao amin'ny resaka manaraka indray.